Nitondra fanazavana momba ireo fiaramanidina ho azon'ny TAFIKA malagasy izay nampanantenen'ny filoam-pirenena ho Maty ny vato ny ministeran'ny foloalindahy. Araky ny fanazavana dia fiaramanidina LET L-410 fiaramanidina vita ny République Tchèque izy ireto. Izany moa dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fa 15 taona ny TAFIKA. Mazaka mandeha 9 ankoatra ny mpanamory miisa 2 ireo fiaramanidina ireo ny ministera. Hoentina hanampiana ny vahoaka amin'ny famonjenana sy ho fanamafisana ny fandriampahalemana ho hiatran'ny ministera. Tsy mifidy toerana ipetrahana ary ahafahana mamita iraka maro lafo izy ireo toy ny fitaterana sy fitsiriana ny ady amin'ny asandahalo ary ahafahana mampilatsaka any Olona ihany koa ho hiatrany ny TAFIKA. Nanambarany filohan'ny Rajoela ho Maty ny vato nandritra ny fanolorana faneva ireo jeneraly izay nisondrotra laharam-boninahitra ho an'ny taona 2024 fa azo fiaramanidina telo vaovao ny TAFIKA malagasy. Eo ihany koa ny fanavaozana ny fanamiana ho andro vondrikely telo izay mandrafitra ny hery fiarovana. Foana avokoa ireo fampitandremana mahakasika ny fahabetsahan'ny rotsakorana manerana nosy araka ny fampitam-baovao amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro androany talata. Na dia foana ary ireo filazana loza ireo dia mitohy hatrany anefa ny orana amin'ny ankapobeny saky manerana nosy ho hatrany izy ireo. Isan'ny nazo fampitandremana ho malalatsinainy moa ny faritra Vaovao, Tanarivo renivohitra, Avaradrano sy Atsimondrano, Ambohidratrimo, Andramasina, Manjakandriana, Moramanga, Tanamboho, Manampotsy, Anosy Beanala, Marolambo ary Mahanoro. Isan'izany koa ny Aoitasy sy ny Vakana Karatra. Olona roa no fantatra fa namoy ny vokatry ny orambe nikija teto Madagasikara tao anatin'ny andro vitsivitsy araka ny taratra vamborao nasionaly misahana ny loza sy ny tanin-doza androany talata tamin'ny foloaramaraina. Ny iray tamin'izy ireo dia tao Alasora tao amin'ny distrikana Avaradrano, ny iray kosa dia tany amin'ny distrikana Nosivariky tafakatra. Raika amin'ny 77 kosa ireo trabona androany talata maraina araka ny tatitra hatrany izany voaka tamin'ny foloaramaraina. 7 tany Ambohidratrimo, 577 tany amin'ny distrikana Tananarivo Atsimondrano, raika amin'ny 30 teto Tananarivo renivohitra, 9 tany Fifanitsanan'ny ary 20 tany Mananjary. 7 amin'izao fotoan'izao ireo olona nafindra toerana ny amin'ny toby fandraisana trabona miisa 7 manerana nosy. Hatreto dia 7 ireo trano dibo-drano, 5 simba amin'ny ampahany ary 5 simba tanteraka. Taorian'ny fitsidiany ireo baka napetraka iampitandreo mpandeha mavavy sy fasy dia antsidika ny fanamboarana toby fandanjana fiara vaventy station de pesage eo amin'ny lalana mivoaka any Imbanja eo amin'ny lalam-pirenena fahenina ihany koa ny ministry ny asa vaventy. Ity toby fandanjana ity moa dia narenina tanteraka mba ahafahany miasa indray. Ankehitriny dia efa vita hatramin'ny 500 ny asa fanavaozana izay natao araka ny tatitra avy amin'ny ministera ny asa vaventy. Efa tonga ambilibe ihany koa ny pèse essieux iray amin'ireo fitaovana moderna izay ho apetraka amin'ity toby ity. Vinaninaina ho vita amin'ny faran'ny volana aprily ny fananganana ny toby fandanjana ho ny ministera araka ny fandaminana efa napetraka araka saina ny ampiasana azy amin'ny faran'ny volana jona. Tafiditra anatin'ny paikadin'ny fitondram-panjakana amin'ny fiarovana sy fikojakojana lalam-pirenena ny fananganana sy fanavaozana ireo toby fandanjana fiara vaventy manerana nosy ny ministera ary ho apetraka eo ambany fitantanany agence routière ny fampiasana azy ireo. Avokoa ny Federasion malagasy ny basketball androany talata ny lisitra ireo mpilalao voatazona hiatrika ny fifanitsanan'ny avokoa basket 2025 izay ho totosaina eto Antananarivo amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny zoma ka hatramin'ny alahady ho avy izao. Misy 12 izy ireo ary ahitana ny maty Rizalaotan, Livioratsianarivo, Cadre Zanamahenina, Elina Andriamapionina, Joan Landriamananjary, Faralamonja Roman, Sitraka Arman Antoine, Arnold Rasolondrainy, Anthony Rasolmanana, Jerry Pepin Rabibisou ary Asna Rasolonandrina. Lalotelo moa no ataon'ny Madagasikara amin'izany fifanitsanana izany. Ny zoma araka amin'ny 20 Febroary izy ireo dia iaona amin'ny Côte d'Ivoire, iaona amin'ny Egypte kosa izy ny sabotsy ary farany dia iaona amin'ny Centrafrika izy ireo ny alahady izao.